Raha somary nangingina ny hetsika ara-kolontsaina teto an-tanindrazana, tsy tahak'izay kosa ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny Denise manokana izay mifototra amin'ny fampifangaroana ny afrobeat sy ny gadona malagasy, nanao toa hivakana ny fampisehoana tany Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Cap-Vert ary Olympia. Za tsy mira ho an'ny communauté gasy fogna fa ho an'olo jiaby zegny dia hitako zareo hoe miezaka midécouvre zegny zareo mais zareo ndraiky hitako hoe positif le izy positif.